Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa ni radio manerantan lay feon'ny fanantenana tundrato kiazava. Kive ianao miatrika ny fiainana? Mitanondrika ianao satria tsy netiny natao? Mitazana ianao nefa to tsy mba mahita mangirana kely akory amin'ny lalana diavinao no nietraketraky ny ratsy? Eny, ny olona dia mety handratra anao fa Andriamanitra manasitrana anao. Ny olona mety anao izay hanala baraka sy hanaraby anao fa Andriamanitra kosa hijery izay tsara indrindra aminao amin'ny maha olombelona anao. Ny olona mety hitsaratsara amin'ny endrika ivelany fotsiny fa Andriamanitra kosa hitsara izay ao am-pona ao marina. Ry mpiaino namana, aza izay fomba fijerin'ny olona manodidina anao no ataonao antoka ahatonganao anao zavatra anankiray, fa izay hijeren'Andriamanitra anao no ataovy antoka amin'izay rehetra ataonao. Satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Samuela 1:7-7 Fa ny fihevitro tsy hevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Fa tahaka ny avo ny lanitra noho ny tany, no avo ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Isaia 5:5-9 Amen. Miteni ni Baibuli hanisanandro mufunaina raswawampufaza malaina fartumuchani andriza. Faiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Tafahoana tokoa ankehitriny ny tamboho mitady sy ny tamboho tadiavana, satria isika izao no toy ny akanga mahay manjoy sy ny fosa mahay miazaka tsy avelan'ny vodiahatra tsy aona. Fa ianareo vorona manim-potokazo, izahay kosa hazo miandry vorokitoetra, araka izany dia manolotra anao ny arabana sy ny firarintsoa izahay, fa tsy navelan'ny zonja-po izao tsy iona tokoa isika. Ny namanao Lantormisa Joely no mitafa aminao ankehitriny. Amin'ity an'io ity dia hijery indray tsika ireo toetra sy fomba mampanao mampiavaka ny zatovo. Jerentsika hoe inona indray ireo toetra sy fomba mampanao mampiavaka ny zatovo ara-piatanam-po sy ara-tsaina. Voalohany amin'izany dia ny fanaovany zavatra tsy mihevitra izay vokany. Zany hoe ireo zatovo ireo zany dia misy zavatra ataony nefa tsy heveriny izay mety vokany. Rehefa eo amin'io vanim-potoana io ny zatovo dia mihevitra fa izy rery n'olony eto tany, ka na inona ataony dia mety avokoa, ary ny vokatry ny zavatra ataony dia eritreretiny hoe mety avokoa. Zay ny fomba fijeriny. Ary satria eo koa izy no mametraka ny atao hoe sary momba ny tena na image de soi, dia eo no ilana ny fidirana antsehatry ny ray aman-dreny na ny mpanabe. Ny fidirana antsehatry ny ray aman-dreny anefa tsy hoe ho mpanometsiny na koa ho mpanabaty sy ho mpanameloka, fa kosa
ho mpanampy sy mpanolotsaina azy ireo mba ahatonga an'ireo zatovy ireo ao amin'ilay atao hoe estime de soi na ilay fankafizany ny tenany, ka ahatonga azy anao fanandramana miabo fa tsy ny fanandramana miiba. Izay fanandramana miiba mety hiteraka fikorotanana sy olana eo amin'ny manodidina eo amin'ny mpiaramonina sy ny fiaramonina. Izay zany mitaky andraikitra avy any amin'ray aman-dreny mba ahatonga ireo zatovintsika ireo nanana izay hoe estime de soi izay na ny fankafizana ny tenany. Faharoa dia eo ny fientanam-po aingana sy mafy ary mandalo. Ao anatin'izany fientanam-po zany ny hafaliana, ny hatezerana, ny alahelo, ny fahadisom-panantenana ary ny tahotra sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa tojo amin'izay fisehoan-javatra zay ireo zatovy ireo zay azo lazaina hoe seho voajanahary, dia ny fanampiana ireo zatovy ireo mba hanana n'ilay atao hoe estime de soi araka ny lazaina teo aloha na fankafizana ny tenany no asa tsara ataon'ny mpanabe na ny ray aman-dreny, mba hahafahan'ireo zatovy ireo mahazaka sy mba andalovan'izy ireo amin'izany fientanam-po izany moramora foana. Satria rehefa tsapany fa olona manana tombam-bidy sy manandanja ary manahakasina ny tenany dia tsy tonga any amin'ny fanaovanaovana foana na andrakandram-poana zay mety hiteraka famoza-po, fa mba atongavany hoe atsapany hoe tena ilaina manana amin'ny maizy azy, manana tombam-bidy ny tenany ary misy ilana azy eo amin'ny fiaramonina. Izay zany no andrisihana ny ray aman-dreny mba tsy hanosy-botanana n'ireo zatovy ireo, fa mba anampy azy kosa atsapany hoe masina izy, manana amin'ny maizy azy ary ankafiziny io tenany io. Ny fahatelo dia ny fampiasana izay fahalalana azo na re manoloana ny trangany zavatra izay misy. Misy zany zavatra mitranga sy zava-miseho eo amin'ireo fiainany zatovo. Manoloana ireo tranga ireo izay iainan'ireo zatovo ireo dia mitady izy fahalalana, mitady izy toro-hevitra ary mitady izy fanampiana avy ety ivelany. Noho izany, satria mangetaeta mafy izany fanampiana sy toro-hevitra sy fahalalana avy any ivelany zany, ireo zatovo ireo dia tsara raha ny toro-hevitra avy amin'ray aman-dreny na ny toro-hevitra avy amin'ny mpanabe no mba henony sy fantany voalohany. Eny na dia hoe voalaza tany aloha-tany fa tsy dia akatoavina sy tsy ankasitrahany zatovo loatra ny fidiran'ny ray aman-dreny antsehatra eo amin'ny fiainany. Dia ampirisihana foana isika ray aman-dreny mba aneo amin'ireo zatovo ireo fa manana anao izy namany, manana anao izy izay miara-mizaka amin'ny zava-misy, ary aoka tsy hoseho ho mpankahalazy azy mihitsy ianao amin'izay toro-hevitra na fanampiana izay, ary aoka tsy hiseho ho mpanabaty sy ho mpanometsiny ianao amin'izay zavatra izay, fa tsara raha mampiseho fifandraisana akaiky sy mampiseho firaiketam-po amin'ireo zatovo ireo mba hahafahany misetra izany sehon-javatra izany. Koa manentana ny ray aman-dreny, manentana anao mpanabe izay manoloana zatovo mba tsy hanraraka ilom-biandoha, fa mba ho namana mpanampy an'ireo zatovo ireo mba hananany izany atao hoe
estime de soi na fankafizana ny tenan'izany mba hahatonga azy ho tafavoaka eo amin'ny fiarahamonina akapobeny. Faiza miaina mampilamitsaina. Dia izay no masaka azo natolotra indray tamin'ity anio tia mametraka ny mandra-pioana ny namanao Lantormisa Joely. Tarika Cœur de Lille. You are listening to Adventist World Radio. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena ry mpiainy namana ampifaliana mandrakariva no hiaonana aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao dia ny fandarina mitondra ny lohateny hoe manana an' Jesosy isan'andro. Sambatra isika manana azy iankinana ilazana ny manjoantsika tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levona sy marina mandrakizay fa tsy vitan'izay ihany fa manana azy isika mahita ny momba antsika rehetra. Ny namanao Stefan Razafiany no miaraka aminao ao anatin'izany fandaharana izany. Misy fotoana amin'ny fiainantsika rehefa mafy loatra ny manjoa maizina avokoa izay jerena manodidina miodikodina ny tany aman-danitra to mivondrona mely antsika ny hery rehetra sy to mitsangana ho fahavalonao avokoa ny toe-javatra rehetra anika mahatsiaro ho irery ianao ary mitanondrika ny loha noho ny famoizam-po ateraka izany dia tehiteny ianao tahaka izay vo soratra ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany 7:7 manao hoe Jehova efa nahafoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy. Fa be loatra angamba ho ianao ny ratsy vitako na
tsy nahafapo azy ny fiainako. Eritreritra mety tonga ao an-tsaina daholo izany. Hoy Jesosy amin'ireo rehetra izay azo ny fakapanahy hiteny toy izany ao amin'ny Isaia 57:7 manao hoe: nahoana no miteny ianao ary milaza hoe miafina tsy hitan'i Jehova ny lalako ary mierina tsy hitan'Andriamanitro ny rary ny tokony ho ahy. Toy izao ny fanasana alefa no anao eo amin'ny 9:20. Asandrato ny masonao ka mijere iza no nahary ireny. Fa mandeha amin'ny antokony araka ny lalany nosoritako avokoa ireny kitana tsy hita isa ireny, ary ny aben'ny tanjako sy ny heriko no iantsoko azy ireny amin'ny anarany avy sy ifehezako azy ka tsy misy diso amin'ny lalany na diray aza. Dia hoy ihany izy manohy ny teniny aminao amin'ny teny nampitondrainy any Zakaria mpaminany ao amin'ny bokyny Zakaria mpaminany 7:1 tapany faharoa manao hoe: ny masoko mandinika ny olombelona. De toy izany ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany 4:12 manao hoe: ny masoko mijery ny alehany rehetra ka tsy miafina amin'ny tavako izany ary tsy takona amin'ny masoko ny helony. Manasanao Jesosy mba hanandratra ny masonao tsy hitanondrika, de hijery ny kitana tsy hita isa raha amin'ny alina izany. Fa amin'ny atoandro hijery ny manodidina anao sy ny zavaboary rehetra izay nataony. Ireo rehetra ireo de bakoin'Andriamanitra sy azoniny amin'ny heriny mba tsy hisy hiala amin'ny lalana izora na diray azy. Dia ihany izy manao hoe mandinika ny olombelona sy mijery izay alehany rehetra aho. Manahoana moa ny aben'ny olombelona iray raha oharina mikitana izay eny amin'ny lanitra eny no hodinian'Andriamanitra izy sy izay alehany rehetra. Ny valiny omeny ianao ao amin'ny Isaia 7:7 manao hoe: satria malala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako malala ny ianao, tiany ianao ary be voninahitra ho azy hianao. Indray mandeha mamela mba ilaza ty fanandramana iray ty aminao. Tamin'izay ny nahitako ny eo andininy io voalohany indrindra, mandeha amin'ny alina amin'ny fiara mpitondra olona ikambanana ireny taxi brosy ny antsona azy aty Madagasikara. De misy fiara iray ao aloha mihoatra, de ioarana indray avy ao intelo takizay foana, ary noho ny farany de tsy nihoatra intsony izahay fa nanaraka io taxi brosy iray io, ary io no nisoratra teo amin'ny fitaratra taoriny manao hoe malala io masoko ianao, be voninahitra ianao sady tiako. Akory ho ianao ny afaliako namaky izany. Fa rehefa vita vaky io soratra io, de nioarana ilay fiara de tsy hitanay intsony. Ianao koa malala an'Andriamanitra, tiany ianao ary be voninahitra ho azy ianao. Raha ny tao amin'ny Filipo hiaraka aminy hiaona amin'i Jesosy i Natanaela mba anatona an' Jesosy miaraka aminy, ka noho ny tonga teo anatrehiny de hoy Jesosy tamin'ny Natanaela hoe: fony tsy mbola niantso anao Filipo, de hitako teo ambany aviavy ianao. Amin'ny filazantsara ny Jaona no misy izany. Toko voalohany, mbola tsy nieritreritra hiaona amin'i Jesosy akory Natanaela no efa hitany ny momba azy rehetra. Tsy vitany hoe hitany ny momba anao rehetra, fa raha nalay-panahy Davida hieritreritra fa hoe mety misy miafina amin'Andriamanitra ny momba azy, de nampahafantariny azy fa ny mason'i Jehova na Jesosy de nahita azy na de tsy mbola ary fady aza izy, zany hoe mbola tsy nitorotoronina tany ikibondreniny akory. Efa voasoratra teo amin'ny bokin'Andriamanitra avokoa ny andro voatendry ho azy, fony tsy mbola nisy na de ray akory aza. Salamo 7:30. Dia niaiky Davida eo amin'ny 9:1 manao hoe: fahalalana mahagaga loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratro. Aza mieritreritra ary, ninina manjoanao amin'izao fotoana izao,
fa tsy hitan'Andriamanitra ianao ary tsy mihevitra anao Jesosy. Tsia, fony mbola tsy ary tany ekibokory ianao no efa tahaka ny boky mivelatra eo anatrehiny. Ny fiainanao ray mantolatra amin'ny Tsipriany. Dia akoresy lahatra ianao fa amin'izao manjoanao zao indrindra dia mihevitra anao izy. Fa miantsoa azy dia ho valiana ianao. Hombanao ane Jesosy ary tsy mahafoy anao izy. Akoresy lahatra izany ianao. Anoloka ny lotsika isika dia ara ekipy hibanjana an Jesosy hivavaka indray. Eto mpamarana. Jesosy malalo, te hiteny tahaka ny Davida fa izay manao hoe avo loatra ny fahendrenao ka tsy tratry ny sainay, fa hay diso ny fiaveranay fa miafina aminao no manjoanay. Eo anilanay mandrakariva ianao, mijery anay ianao na dia avo sy manerinerina aza no misy ianao, dia mandinika ny momba anay ianao ary mihevitra anay ianao. Misaotra Jesosy fa manana anao izay, manana anao miahy anay hatramin'ny Tsipriny madinika indrindra eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa mahatoky izahay fa tsy mandao anay ianao. Saorana mandrakizay ny anaranao. Amen. J'étais là le jour où tu es né. Tes tout premiers pleurs, oui, je les entendais. Alors que tu l'ignorais, je te voyais grandir. Et j'ai maintenant quelque chose à te dire. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même en grandissant, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Zay lay onjany fanantenana. J'étais là dans tes premières prières et tous tes vœux, je t'entendais les faire. Quand tu venais en pleurant, disant mon Père, j'ai péché, je t'ai reçu et je t'ai relevé. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même quand tu seras grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même si tu es grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant.
TWR BP 700 Antananarivo 101 Madagascar. Téléphone 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokariny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Faly tafaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray. Ny fiarabana moa toy ny farilava vantsy mety lany amamina ko miarahaba tomboko lahy finaritra tomboko vavy. Iaraka amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré isika amin'ny tian'io ity. Anolotra ny mahasoantsika izy kosa miary maka toerana tsara. Miarabanao Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré. Faly miarahaba ny mpiaino rehetra manerana ny nosy faly miarabanao koa fanta. Eny ary mikasika ny inona indray izany no entintsika ho an'ny mpiaino anio? Teknika fambolena tongolo gasy indray izany no entiko amin'ny mpiaino amin'ity anio ity. Ya, tongolo gasy manahoana sy manahoana indray moa izany mikasika an'izay tongolo gasy izay tompoko? Ny tongolo gasy aloha dia tsara ampahafantarina antsika mpiaino fa io zany dia tongolo efa hatramin'izay mihitsy no nananantsika azy fa izany hoe itsika no tsy mahafantatra tsara ny momba azy ka raha eo amin'ny fambolena izy aloha izany dia manana fofona mahery miaro amin'ny bibikely mpanimba ny voly sy eo amin'ny aretina ihany koa. Ary ny zavatra mahafinaritra dia izao, ny tany avy nambolena tongolo gasy dia tsy handary amin'ny bibikely mpanimba sy ny aretina loatra, izany hoe tsy dia betsaka loatra izany ny bibikely eo amin'ny tany avy nivolena tongolo gasy sy ny aretina. Eo amin'ny olombelona indray izy dia tsara tokoa izy ho an'ireo izay manana aretina mikasika ny fo. Ny olona marary fo izany dia tsara mihinana tongolo gasy matetika. Dia ho an'ny olona manana tosi-dra miakatra ihany koa dia mampifandanja ny tosi-dra izy izany. Dia ny olona manana hatavezana ihany koa izany na misy cholesterol dia tsara koa izany izy mihinana tongolo gasy matetika satria manala ny hatavezana izany ny tongolo gasy. Dia ho an'ny mpianatra na ho an'ny olona efa mahazoazo taona dia mitahiry ny fitadidiana ho tsara izy izany. Manala ny ny olona be stress izany dia tsara mihinana tongolo gasy. Ary sady antibiotika ihany koa izany ny tongolo gasy. Be dia be izany ny tombontsoa azo amin'ity tongolo gasy tsika ity. Ao amin'ny baiboly moa izy io dia voalaza fa hoe tongolo malagasy ao amin'ny Nomeria 2:10 andininy 20 milaza an'izay. Raha izany tena tombotsoa mihitsy izany ty tongolo gasy ty ary misaotra an'Andriamanitra tsika nomeny tombotsoa manokana efa misy eto amintsika foana ny tongolo gasy fa tsy haintsika tsara ny mampiasa azy. Misy karazany ve tompoko ty tongolo gasy ty? Misy karazany izy fa ny tena tongolo gasy na ilay tongolo manga kely izy izany ny filazantsika azy. Io izany ny tena atsika manokana mihitsy. Fa ny tongolo gasy fotsy izany dia izay nentina avy any velany dia manana vodiny vaventy be izay izy ary mahatratra eo amin'ny 20 cm eo ny avony rehefa maniry. Mahatratra 10 ihany koa nefa ny asiny izy io ary mahatato fanala izy dia amandona dia ny atsika ihany koa fa izy indray izany dia eo amin'ny 20 volana eo ny faharetany eny an-tsaha. Izy izany dia ela be izay vao mahazo vokatra tsika raha ilay tongolo gasy fotsy io. Dia ny tongolo gasy mena kely na
manga kely moa ny filazana azy ihany ko satria izy ohatra ny manompo volomparasy mavokely izay dia aingana indray ny faniriny a izy koa dia mataty atsika fanala ary 5 volana kosa ny faharetany eny an-tsaha ity karazany menakely na mangakely ity zany a no azo atao fanafody na amin'ny fambolena zany a na ho an'ny olombelona. Misy ihany koa nefa karazany hafa izay tsy misy afa-tsy asiny na vodiny anankiray dia io koa zany a azo atao ihany koa zany no manao azo fanafody fa ny tena mandaitra aingana zany a dia ilay tongolo gasy mangakely na mena kely na mangakely izy zany eo anelanelan'ny volomparasy mavokely izy zany dia misy ny olona milaza azo mangakely misy milaza hoe tongolo gasy mena kely. Izay zany no ahafantarana n'ilay izy eo anelanelan'ny mangakely sy mavokely ny lokony izay. Ya, dia izy amin'ireo ny tena tsara famboly zao raha ohatra ny hoe eto amin'ny nositsika. Ilay tongolo gasy mena kely zany no tena tsara satria afaka anaovana fanafody izy no hoaingana koa zany ny faharetany eny an-tsaha tsy dia mibahana toerana loatra izy zany rehefa volena eny an-tsaha. Dia iroso amin'ilay fepetra fambolena tongolo gasy ary tsika manaona sy manahoana tompoko izany mety toetoetry ny tany mety ambolena ny tongolo gasy. Tsy dia tsara amin'ny tany mandro be loatra zany a sy amin'ny zezika tsy ara-dalàna ny tongolo gasy ily zany a sady mila zezika ara-dalàna tsara izy a no tsy dia tany mando be loatra koa nefa n'izany a no atao aminy. Raha ny amin'ny manorana andro lava zany dia tsy mety. Tsy dia mety loatra izy raha any amin'ny tany be orana loatra. Ary le hoe zezika tsara dalàna izay azo faritana ve? Ny tongolo gasy manko zany mbola hitantsika eo rehefa avy eo amin'ilay fomba fampiasana ny zezika dia tsy maintsy mila komposta ara-dalàna zany izy. Dia manahoana tompoko mikasika ny masom-boly indray? Raha atao masom-boly zany ny tongolo gasy a dia manokana soritra ray mihitsy zany tsika izay tena atokana hoe atao masom-boly dia karakaraina manokana mihitsy mba azahoana vodiny matoy tsara vaventy salama ary mitovy habe ka ny fatra ilaina zany dia 2 hatreo amin'ny 3 kilao isaky ny 1 ara. Zany hoe raha ohatra tia hanokana masom-bolina tongolo gasy zany ianao dia hafa mihitsy fomba fikarakarana azy. Tena karakaraina manokana mihitsy izy fa tsy hoe zay ny atam-boly vavetivety eny dia raisina fa zay matetika ny mahatonga antsika mpamboly ohatra hoe misy aretina misy biby satria tsy ny karakaraina manokana ny masom-boly fa ny voly zany rehefa tokana hoe atao masom-boly dia atao manokana karakaraina manokana mihitsy. Dia mba azonao lazalazaina ve tokoa ahoana izay fikarakarana manokana izay? Ny toerana zany atao miavaka atao mitokana dia ny fikarakarana anazy zany ohatra hoe ny zezika atao aminy dia atao zezika manokana mihitsy zany dia ny fikitikitihana ny vody ny fiavana azy fijerevana azy fanaraha-maso azy amin'ny aretina na ny bibikely zany dia ilaina raha-maso isan'andro mihitsy ary eo amin'ny le izy matoy iny koa zany dia tandremana tsara hoe efa malazo tsara mihitsy zany efa manompo mavo tsara mihitsy zany ny ravina zay izy vao ongotana. Dia raha misy olona zany zao te hamboly an'le tongolo gasy masom-boly manahoana zany no ahafantarana hoe ity tsara famboly? Efa misy masom-boly zany voatokana ho an'ny fambolena dia tsara zany manantona an'ireny mpamokatra masom-boly ireny nareo. Ireny efa manana masom-boly? Manana zahay ka. Manome toko izany madame Nirina fa afaka maka masom-boly tsara any aminy izany sika. Dia ankoatran'izay ary tompoko inona indray koa ny fepetra manaraka amin'ity fambolena tongolo gasy ity? Eo amin'ny fiasana ny tany sy ny zezika zany
dia alohan'ny asana ny tany dia tsara raha efa manana komposta voaomana ao amin'izany zany tsika ka ny fatra ilaina dia 30 sobika isaky ny 2 ara. Izay zany raha tia azo vokatra tsara tsika. Dia asaina lalina tsara ny tany tsy atao latsaky ny 5-30 santimetatra ray volana mialohan'ny ambolena azy. Dia ny fotoana ambolena azy manomboka eo amin'ny volana avrily dia efa mety ny fambolena azy satria izy dia tany mila atsika zany. Fa raha mafana zany tsy mety tsony raha vanim-potoana mafana. Vanim-potoana mafana zany tsy dia mety loatra amin'ny tongolo gasy. Dia misy fepetra ve le fomba fambolena azy rehefa voaomana tsara le tany sy le zezika? Ny fomba fambolena tongolo gasy zany dia zarazaraina ny vodiny dia esorina tsara ny fotrany. Misy ohatran'ny fotra keliny izay manko zany ho tongolo gasy io rehefa voazarazara amin'ny asiny anankiray iny. Dia ny asiny tsirairay zany ny volena. Kendrena tsy iongotra ilay hodiny rehefa manala ny fotrany. Dia afafy ny zezika ary potipotehana madinika tsara ny tany. Dia manao soriboly 2 metatra ny habeny fa ny halavany zany izay tiantsika mba hamora ny fihevahana azy sy ny fanorahana azy. Volena manaraka toratady zany ny tongolo gasy 15 ka hatreo amin'ny 20 santimetatra ny elanelany dia aletika 2 santimetatra ny alaliny. Tsy atao lalina be zany ny fandetehana anazy. Dia tondrahana tsara rehefa avy eo mba iletika ny tongolo. Le toratady ve tompoko le 15 ka hatramin'ny 20 santimetatra? Ny elanelany fototry ny asiny anankiroa zany. Ary le elanelan'le soritra le tsipika eo amin'ny 20 santimetatra eo ihany koa. Dia atao tsirairay mihitsy zany mandefa. Alefa tsirairay mihitsy ny fambolena azy. Le manala n'le fotra ve zany tompoko esorina amin'ny tanana sa esorina amin'ny antsy? Esorina amin'ny tanana fa tsy azo atao amin'ny antsy. Ritonsa mampiasa komposta amin'ny fambolena dia azo vokatra tsara sy betsaka ianao nefa kely ny masokarena. Mampiasa komposta dia azo vokatra mahasalama ianao. Mampiasa komposta dia hiamasaka trano ny taninao. Tombontsonge zany. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Tsy ranoro very tazako mamikivika viany atsendry Ranoro! Ranoro! O ranoro dray tany manahoana? Dia efa tsy mahita olona tsony ranabavy fa maika hody anokona sakafo sa oka rery tany arakaraka mahamaiky ty ny mahatarako mahatiarika mihitsy efa tonga taria-piaviana taria avao no verina fa adino ny sira sy menaka. Tena le manome tsiro ny sakafo mihitsy nge ranoro zany adinonareo zany Fita hoako. Ary eto aty aloha entiko ny aronao misaotra re sofa nahitanao tetỳ an-tsena marina fa manahoana aloha izy 3 mianakany efa 4 volana zay ny tsy salama tsara reo anika. Nareo moa dia tsy hita mihitsy fa naleko mihitsy zany nakaty amangy oka rery tany fa impiry moa zay hoe ho any aminareo zay fa dia azo tsapona foana ohatray fa adiniko indray reny vidiko fesy fermeture fa angatsy izy mivarotra ny an-tanany aty somary morako no sady ohatrany tsy misy mifanaraka amin'ny lokon'le pataloha zairina kory ene le kofesy fermeture ao mindrikala vao mpivarotra fa angatsy ny any anatiny zairiny excuse pataloha maitso ve ho zairina amin'ny kofe mavokoa ele sy ny fermeture mena ry tany asa zay ho vavan-drabesa raha izany no atao tokoko no ay tena mifanipaka sala valalakarina tokoa ty lokony ko dia ahoana ka nefa izay ny tena nisan'ny fotodiako tetỳ an-tsenany fa maninona ny dehibe fanadinoana sala amin'izany ranoro
mahereza homana tongolo gasy nareo. Tongolo gasy? Fangatsy sady mety amin'ny olona manana tositra ambony ny tongolo gasy no manampy efa zokonjokony sy ny mpianatra anana fitadidiana. Tsara ho an'ny olona marary fo ihany koa. Marina hoe? Ary manala tavezana salaminy ranoro boribory zao Marina hoe ry-dany? Marina Ay ve sarobidy salamy zany ty tongolo gasy ty fa le alafony kosa nge ny tena mampiteny mona mihitsy marina de tsy araka isanandro kosa raha izany ko. Ranoro Hone? Mambolery ka satry de satra nge fa tena tsy. Zay indray ranoro. Nareo de mionona fotsiny amin'ny fambolena mangahazo sy vomanga ary vary sy. Ka io no nahazatra hatramin'izay ko. Ka na izany ary ranoro anjarantsika kosa ny manatsara sy mikaroka ny fomba natsarana ny fari-piainana sy manitatra ny fambolena. Ka taizatra izay ary tamin'ny razana nanao an'izany ry-dany ny fambolen-drazana ihany ny aisy manavanana fa nareo koa tito manitatritra eriko sarotra be zany ka. Ranoro hoe ahoana? Zay no mahavoantsika nge. Voateo ianao no laza fa lafo de lafo ny tongolo gasy ka tsy aleo mamboly. Sady fidiram-bola tsara io no manatsara ny sakafo sady mahasalama ny mihinana azy Ka ny masokarena amin'izany sy ny fomba fikarakarana azy mbola ohatrinona ho ianao nefa le fambolena sasany ao azy efa tsy hoaraka rehefa mihetsika ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny voly mbola ampianan'izany ray. Ka zay indrindra nge no antony anoroko hevitra anareo hoe mambole tongolo gasy efa hitanay mantsy ny tombotsoa entiny. Tsy azoko ny tianao lazainy. Ny tany avy nambolena tongolo gasy anie ranoro tsy de be aretina sy bibikely loatra. Marina hoe? Manana fofona mahery vaika be mantsy ny tongolo gasy ary ny fofona iny de fa afaka miaro ny bibikely sy ny aretina tsy hanimba ny voly. Tena tombotsoa be nge zany ry-tany. Ka inona ny mampiraikiraiky fandao amboly Dia ahoana ny fepetra fambolena azy ka ny toetany sy ny sisa? Voalohany indrindra aloha mety tsara amin'ny toetantsika izy satria tsy tia mandona be loatra. Raha manoran-dava zany tsy mety? Raha mafana be koa tsy mety aminy. De fotoana inona zany ny tokony ambolena tongolo gasy ka? Manomboka volana avril zany de efa mety tsara satria mila mangatsiaka izy. De inona koa no atao manarak'izay ka? Tena mila zezika ara-dalàna ny volo tongolo gasy ranoro zany hoe compost io. Ary avy hatrany de homanina melobe melohan'ny asana ny tany. Tena zava-dehibe amin'ny fambolena tongolo gasy mihitsy zany ny zezika ara-dalàna. Zay de zay tokoa ranoro ny tany ihany koa de asaina ray volana melohan'ny fambolena ary tsy maintsy asaina lalina tsara. Tsy azo atao latsaky ny 5-3 cm ny alalan'ny asa. Ka rehefa voasa ray volana meloa ny tany de efa voahomana tsara le compost amboly amin'izay de inona ny atao? Rehefa amboly zany de potehana madinika tsara ny tany avy eo afafy ny zezika. De ohatran'iza ny fatranjezika sa? Saika adiniko tokoa. Zezika 3 sibika zany ho an'ny tany ray ara. Mazava iny fa rehefa voahomana indray zany ny tany dia ahoana indray ny masomboly aiza no mividy? Azonao atao zany mividy masomboly eny amin'ny toerana mpamokatra sy mivarotra an'ireny manokana. Fa nga tsy azo atao ny manokana masomboly rehefa mahavokatra ka? Mety de mety tokoa saingy mila fikarakarana manokana. Atokana mihitsy zany ny toerany. Manokana an'izay mihitsy zany? Zay mihitsy. Mba ambolena an'le tongolo gasy atao masomboly? Zay mihitsy. De akory sy manakory ny fikarakarana azy ranona? Voalohany indrindra aloha de zay masomboly vaventy voa no alaina. Atao mitovy daholo ny habeany. Efa hita hoe matoy tsara, salama tsara tsisy aretina. Zay zany mety atao masomboly? Manokana soroboly ray mihitsy zany ambolena azy. Ka ny fatrany
dia 2 hatramin'ny 3 kilao ho an'ny tany ray ara. Mazava tsara. Mila fanaraha-maso isan'andro mihitsy izy sao dia misy aretina na bibikely manafika. Tsy adino koa ny fihavana sy ny fihevona. Rehefa hitanao zany fa matoy tsara iny izy ny an-tanimboly. Ie, zany hoe zany efa nivolena dia efa vokatra le izy dia matoy tsara eny an-tanimboly. Zay mihitsy. Dia andrasana lazo. Manompo mavo mihitsy izy vao esorina eny an-tanimboly. Ay, dia fotoana inona zany ny fihavana sy ny fihevona raha izany ka? Mitovy tsisy valaka amin'ny fambolena tongolo gasy e. Ka zay mihitsy mbola tsy azoko tsara ka. Ka mbola eto andalam-panazavana fa raha noroko dia efa maimaika sala amin'ny... Alefa soreri-dany fa tsisy maika anambady eto a. Eny are, rehefa voakarakara sy voahomana tsara zany ny tany dia manao soriboly. Ay, dia sala amin'izany abeny. 2 metatra zany ny sakany. Fa ny alavany zay itiavana ho azy. Mba hamora ny fikarakarana azy raha noro no anaovana an'io abean'io. Misy fepetra ny veniny ny fametrahana masom-boly. Volena manaraka toratady ny tongolo gasy. Tsy maintsy manao soritra zany. Zay mihitsy. Ka 20 cm no elanelan'ny soritra tsirairay. Fa 15 hatramin'ny 20 cm kosa ny elanelan'ny fototry ny tongolo gasy tsirairay. 20 cm zany ny elanelan'ny soritra anaovana an'le toratady. Fa isapototry ny tongolo gasy dia eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 cm ny elanelany. Zay mihitsy. Ie, dia asy ny firisan-davaka no atao ka. Zarazaraina zany ny vodin'ny tongolo gasy esorina tsara ny fotrany. Zao anefa raha noro tandremy tsara mba tsy hiala ny odiny rehefa manala an'le fotrany iny. Esorina amin'ny tanana dia iny asin'ny tsirairay iny zany no volena. Mazava tsara ary tany enoy tsara aloha. Eny re. Rehefa mamboly azy dia aletika 2 cm ny anaty tany ny alaliny ametrahana ny masom-boly. 2 cm. Zay. Dia avy eo tondrahana tsara mba hilentika ny masom-boly. Mazava ranjandry ny lalana afaka ny fahalalana azo amboly tongolo gasy ararotina mihitsy ny fahatongavanao atiky no. Ay. Eny eo mampirisika anao amboly tongolo gasy zany manomboka zao raha mbola tsy nanao zany ianao. Sady sakafo izy ity no fanafody, fidiram-bola tsara ihany koa. Dia hatreto indray ary aloha ny androany fa manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Namanao fanjaniaina ihany no nanatotosany fandaharana ho anao teto. Isaorana ireo rehetra izay niarany salana ato mombana ny fandaharana asa sy tontolo iainana na ary no nsahana ny lafin'ny teknika. Samy ho tahian'Andriamanitra tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Miaraba tompoko faly miona aminao amin'ny alalan'ity onjapehon'ny feon'ny fanantenana ity na ny AWR ny mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Elion Andriamitanso. Fanontaniana vetrany no hanomboantsika ny fiara-mianatra. Isika rehetra dia samy nomena andraikitra mba hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Rehefa nandray an'izany ianao dia nasaina izaran'izany. Jesosy tena ny mihitsy nanome an'izay baiko izay. Ka izao ilay fanontaniana. Iza ny olona voalohany
voalohany indrindra zay tiatsika sy tokony izy rahantsika ny filazantsara iza re mazava tsara fa ny ankonantsika aloha. indray nandeha dia misy zanaka mpitondra fivavahana ny teny tamin'ny dadany nanao hoe dadany tsy pastoeranay fa pastoeran'ny olona hafa. Lasa saina ilay pastoera rehefa nandrean'izany. Nanomboka hatreo izy dia nanapa-kevitra fa hanokana fotoana be dehibe ho an'ny zanany, ho an'ny ankonany. Amin'ny maha-kristianina antsika dia nitokantranontsika ny toerana voalohany manandanja indrindra ahafahantsika manompo an' Jesosy eo anivon'ny ankonantsika. Andenga ho jerentsika ny fomba nataon'ny apôstôly anankiray raha nitaona ny rahalahiny anaraka an' Jesosy izy, ary io rahalahiny io no nitaon'ny voalohany hanaraka an' Jesosy. Jerentsika izany eo amin'ny Jaona toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 9:2. 9:7 ka hatramin'ny 9:2. Andrea rahalahiny Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an' Jesosy. Ireo aloha izany nanaraka voalohany an' Jesosy. Izy nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay antsoina hoe raha dika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanaky Jaona, ianao no atao hoe Kefasy, izay atao hoe raha dika Petera. Iandreny nahitan' Jesosy voalohany efa tonga mpianany, dia aveo izy nitaona ny rahalahiny mba ahitan' Jesosy ihany koa ary tonga mpanaraka azy. Tsy hoe niresaka momba an' Jesosy fotsiny ihany Andrea, fa nataony mihitsy izay ahitany Simona rahalahiny an' Jesosy. Nanomboka tamin'izay no niatomboka ny fisakaizana teo amin'ny Petera sy Jesosy, ary dia tonga anankiray tamin'ireo mpianatr' Jesosy mafana fo mihitsy aza Petera. Manomboka teo amin'ny fianakaviany ny asa fitorianany filazantsara nataony Andre, ary izay koa no tokony ataontsika. Azontsika atao izay nataony Andre, azontsika atao no miresaka momba an' Jesosy amin'ireo ankonantsika sy manampy azy ireo ahafantatra tsara an' Jesosy sy ho lasa mpianany koa avy eo. Mety tsy mahay mitoriteny ianao, fa mety anao tahaka ny Andrea mitaona n'ilay olona ho eo amin'i Jesosy, dia Jesosy no ampianatra sy hitaona azy ho mpanaraka azy. Mila fahendrena ny fanaovana an'izany, fa tsy hoe isaky ny mahita ny avako na dia ireo izay masika dia masika mifinoko aza dia mivantravatra be avy hatrany, satria hoe zay ny marina, zay ny voalaza natao hitorony filazantsara amin'ny ankonako aho, dia mivantravatra be tsy manana fahendrena. Fa milohany iresahanao amin'ny olona akaiky anao, satria sarosarotra kokoa ny mitorony filazantsara amin'ny olona akaiky, dia angatao Andriamanitra ny me fahendrenanao hoe ainona ny tokony ataoko. Sao dia tokony izara-boky kely amin'ny fotsiny aho, sa ho asaiko mandeha makany amin'ny toerana izay ahafahana mijerindran-kiraram-pilazantsara aloha izy, sa inona ny tokony ataoko. Andriamanitra mame fahendrenanao sy fotoana mety ahafahanao manao an'izany rehefa vondanao an'izany ianao. Zao koa mivakitsika ao amin'ny Deutéronomie 4 ka ny 9 sy ny 7. Deutéronomie 4 ka ny 9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao an'io izao. Andriamanitra eto ny mandidy. Dia ampianary tsara ny zanakao zany, ary Esau na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha ny an-dalana na mandry na mifoa. Ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao reny, ary aoko ho fe fampatsiarovana eo ambony andronao. Inona indray ny voalaza eto? Ho antsika ray aman-dreny, baiko mivantana avy amin'Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreny mihitsy ny ho hitantsika eto. Ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ny fampianarana ny ankizy, ny filazantsara. Ary mazava tsara ny lazainy eto hoe ampianaro tsara, tsy ampianaronaro na ny hafa no andrasanao ampianatra ny zanakao, fa ianao ray aman-dreny
no omen'andriamanitra baiko manao hoe ampianaro tsara ny zanakao zany resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha ny an-dalana na mandrina mfo ny fotoana rehetra zany dia tokony hiara-rotony ray aman-dreny hampianarana ny filazantsara hampianarana ny fahamarinana amin'ny zanany ny ray aman-dreny ny tompony nandraikitra voalohany amin'izany aoka tsy ho adinoina ny ankizy ao amin'ny ankonanao zay mila mahafantatra tsara an' jesosy atrany amin'ny fahazazany ahoana hoy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny obolana 2 obolana 2 zaro amin'izay lalana tokony aleny ny antitra zay ve nylazainy zaro amin'izay lalana tokony aleny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany raha mamboly ianao raha namboly hazo ny any ambanivoatra dia mahita tsara an'izay ary tiana ahitsy tsara io hazo hatramin'ny mbola mahakely azy ka na rehefa mitombo be azy izy dia ahitsy hatrany raha mbola kely izy no ahitsinao dia mora ny manitsy azy fa raha efa lasa hazo lehibe ny voahitsinao dia tsy voahitsinao mihitsy iny sarotra ny anao an'izany raha ho vita aza dia tahaka n'izany mihitsy no tian'andriamanitra ho ataontsika amin'ny fanabiazana ny zanantsika dia ny mbola kely izy dia zaro amin'izay lalana tokony aleny ampafantaro azy ilay andriamanitra namorona izao tontolo izao namorona azy sy namonjy azy ny akamaroan'ireo olon-dehibe matanjaka sy mijoro amin'ny fanarana an'andriamanitra dia ireo izay nozary ny ray aman-dreny tamin'ny fifandraisana amin'andriamanitra atrany amin'ny fahakeliny misy ray aman-dreny sasany mihevitra fa mandeha ho azy zany mandeha ho azy ny fanarahany zany an'andriamanitra satria mpivavaka ny ray aman-dreniny tsy zany mandrakariva nefa no miseho indrindra amin'izao andro feno faharatsiana izao ahoana hoe ny tenin'andriamanitra zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza mila manazatra ianao zany fanazarana zany dia mila famerimberenana tsy mandeha ho azy ny fanarahan'ny ankizy sy ny tanora an'andriamanitra mila manokana fotoana isan'andro irahana mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny zanany ray aman-dreny sy manazatra azy ireo hampiatra ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainany na mijanona ao an-trano na mandeha ny an-dalana hoy ny tenin'andriamanitra teo tsy tokony ianao mpitaribato vilam-bava nefa ny ray aman-dreny amin'izany satria mianatra amin'ny alalany ohatra asehony ray aman-dreny koa ny zanaka akoatra ny fampianarana omena ho azy ireo mivantana amin'ny alalan'ny fitoampivavahana atao ao atokantrano isakariva ohatra tokony fahazarantsika ao atokantrano zany fiaraha-mivavaka ny fianakaviana izany indrindra amin'izao andro feny loza sy faharatsiana izao fantatra fa mahazo ny fiarovan'andriamanitra amin'ny fomba manokana mihitsy ny tokantrano tia mivavaka ary atahoran'ny satana ka dia manokana fotoana ry ray aman-dreny malala isany ampahafantarana an'andriamanitra ny zanakao tsy very maina izany tena be lavitra ny tombambidiny zany noho ny tombambidiny vola zay andanianao fotoana be ny fikaroana azy any velany any ka mahatonga anao anao tsy rambina ny zanakao ilaina ny mitady vola ilaina ny miasa mafy kanefa mbola lehibe lavitra n'io zany ny fanokananao fotoana mba ahatonga ny zanakao ho tena zanak'andriamanitra amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Isaorana ianao mpiaino nanjohitra amin'ny farany fandaharany radio feon'ny fanantenana na tamin'ny alalan'ny onjapeo FM na tamin'ny alalan'ny internet na ny podcast mandra-peonindray ary